Nankalazaina ny farany herinandro lasa teo kosa ny tsingeritaona ny Central Test eto Antananarivo. Nisy ihany koa moa tao aorianan'izay ny fanokanana ny ivitoerana teny Ankatso tendry isan'ny fandaharam-potoana. Ao anatin'izany fankalazana izany moa ny alipandizana goavana izay nitanterahana teny amin'ny hôtel Le Louvre teny Antaninarenina teny tafiditra ao anatin'ny hetsika avokoa izany rehetra izany. Nankalazaina ny farany herinandro lasa teo ny fahafitoana ny siny Central Test eto Antananarivo. Taorian'ny fanokafana tampomba ofisialy foibe ny etsy Ankatso dia nisy ny alim-pilanonana izay nanasaina ireo vahiny-manankaja manodidina ny 500 teo eo izay nitanterahana tetsy amin'ny hôtel Louvre etsy Antaninarenina. Tafiditra ao anaty laharam-pahamehana Central Test amin'ny fampitomboana avy roa na telo eny ny chiffre d'affaires amin'ny mpanjifany. Alors je dois reconnaître qu'il y a 10 ans, nos fondateurs ont été particulièrement inspirés. Ils ont eu une vision de l'avenir tout à fait extraordinaire. Il faut que vous sachiez qu'initialement, Central Test a développé sur fonds propres un portefeuille de tests, d'évaluation du capital humain. Ces solutions ont, avec le temps, continuellement évolué et ont progressé. Et vous pouvez aujourd'hui, au contact de notre équipe ici à Madagascar, Manodidina ny 20 ahitana orinasa malagasy maro samihafa amin'izao fotoana izao nisan'ireo mpanjifa mampiasa ny torohevitry ny Central Test. Manodidina ny 503 kosa nisan'ireo mpanjifany amin'ireo firenena 10 esany. Tao anaty lanonam-pianakaviana no nanatanterahana ny fankalazana ny fahafito taona niasan'ny Central Test.